eo amin'ny tontolon'ny fambolena kosa indray no entina aminao manaraka atrikasa teknika faharoa entina amantaranareo aidratsy eny amin'ny tanimboly any amin'ny faritra andrefandranomasimbe indianina no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny ibisy akorondrano atrikasa izay entina miatrahana tahiri-kevitra. 500 ny asa fambolena dia entina ediny amin'ny aidratsy avokoa izay indrindra no antom-pisin'ny tetikasa Wikivio izay entina metrahana ny tahiri-kevitra na ny base de données ho kirakirain'ireo mpikaroka sy ny mpiatsahatra ny fambolena eto amin'ny faritra andrefandranomasimbe indianina entina indrindra iadina amin'ny aidratsy. Androany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ibisy akorondrano ny atrikasa teknika faharoa izay verina metrahana ny tranokala entina indrindra ifampizarana ny traikefa sy andratoana fahalalana momba ireo aidratsy ho an'ireo firenena izay voakasiky ity tetikasa ity anisan'izany Madagascar, la France, Inde, Maurice ary Comores. Ty atrikasa teknika iraisam-pirenena ity zany nataon'ny faritra andrefan'ny ranomasina indian dia natao hifanakalosan'ireo manampahaizana manokana zany spesialista momba ny adventisme na hoe ireo zava-maniry izay hitasika miroborobo maniry andretarehetra eny indrindra fa ny anaty volo zany izay manahirana ny mpamboly ary mahatonga ny hoe mambany ny vokatra sy fahafahan'ny mpamboly zany mampivoatra ny fambolena eto amintsika ary na amin'ny fiainana andavanandro eny amin'ny zaridaina eny amin'ny lakan-drano eny amin'ny toerana rehetra eny dia miroborobo ireo atao hoe adventisme moa zany ny toerana sasany milaza hoe mauvaise herbe na aidrasy ihany koa. Ny volana janoary 2024 no nanomboka ny asa ity tetikasa lehibe ity ary haritra enina amin'ny 30 volana izany. Ireo fitaovana entina mikirakira ny ady amin'ny aidratsy eo amin'ny fambolena no anisan'ny nodiniana manokana amin'ity atrikasa teknika izay farana ny amin'ny zoma ho avy izao ity.